Anio alahady fa 20 aprily taona 2020 alahady faharoa manaraka ny Pasika izay alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy to Madagasikara hitondrana ambavaka ny toeram-pamonjena zaza na ny asa topaza izany. Amaranantsika ny lohahevitra manao hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mindro. Ry havana, ho ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny farana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andetsika hisaotra sy iderin'Andriamanitra ry havako, aoka hitsangana ny fiangonana. Ny salamo faharoa amby sivifolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no hiarahantsika mamaky fiderana azy, ary aorian'izay dia ny hira 2:30 ao amin'ny firana FFPM. Misaotra anao zahay Jehovah Tompo. Rehefa mahita ny salamo 2:30 tsika, dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: tsara ny deran'i Jehovah sy ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny varitorofolo sy ny feondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao a Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny ketrina tsy mahafantatra izany, ary ny adalako tsy mba mahalala. Amen. Misaotra anao zahay, Jehovah Tompo, fa efa nahara isoatanina, ka nalandavano isaurana ianao, eo ambavana tokony telinao. Fareharehanay sy famonjenako, ny Tompo tianay sy manamparo, ny fandresena soa, ny fiononam-po, dia vitamina ka hery manava. Ny olo mino anao sy ireo mpanomponao, navelona na maty dia misaotrana, ka sambatra tokoa fa manana anao, zahay rihehare ani fanay. Ivavaka isika. Fiderana sy fisaorana vokatry ny fonay Tompo no atolotray anao amin'izao ankehitriny zao, fa nitsinjo sy namelona anay ianao. Ianao raha eo, ianao le Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ary Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Mioby sy manaja anao izay rehetra, fa ianao ilay iray masina avo indrindra sy manerinerina, maharitra mandrakizay, masina no anaranao, mangovotra sy matahotra eo anatrehanao ny vazan-tany rehetra, izay ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa lehibe ianao. Ankehitriny izao dia manantanteraka izao fotoana izao izahay, anandratra hira ho fiderananao, anandratra vavaka ho fisaorananao, fa andre ihany koa ny teninao le mitondra fiainana ho anay. Hidera sy ankalaza anao izay raha mbola velonako, ioby ny anaranao izay satria fantatray fa mahafinaritra izany. Nefa vita inona moa izahay Tompo raha tsy manatrika anay ianao?
ko mangataka ny fiasan'ny faneno masina isambatan'olona izay mba hitondra soanao izao fanompom-pivavahana izao ho voninahitra ao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aritra mitsangana ihany fiangonana ry havana. Anatanteraka ny hira 712 ho fangatantsika ny fanahy masina. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, aminay izay manantena mba handre ny feonao, fomarary sy manahy matsaboy sy antrao, ny tehy no fatsisay aneo ny olatra. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra velona manaka ola zaina aminay isan'andro san'andro ianao. Ko ankehitriny raha maki ny teninao izay dia mangataka indrindra ny fiasan'ny fanahinao. Aoka mba ho tonga nofo aminay ny teninao. Sokafy alalan'ny soratra masina ny sainay, ary manampiny mpanomponao izay irainao anazava aminay izany. Omeo anay rehetra Tompo ny fahavononana ankatomba tsy ho tonga piaino mpanadino izay. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy hain'ny soratra masina tsika ry havako. Ary araka ny fanaontsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana, dia ny Baiboly amin'dika teny ombonana eto Madagasikara no amakitsika ny teny rehefa lahady faefatra. Amaky sy hain'ny soratra masina tsika izay hitatsika ao amin'ny fanankena taloha. Boky Isaia 9:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary ho toijantsika ao amin'ny fanankena vaovao. Joany 2:20, andininy 20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranana ao amin'ny Koritianina 2 4, ny andininy 9:20 hatramin'ny 20:20. Rehefa mahara-mahitsika dia ho vakina misesy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Tompo, manandra-tanana andrahoana ianao kanefa tsy ahoandreo olon-dratsy akory. Aoka homenatra izy raha mahita ny zotom-ponao hiaro ny vahoakanao. Eny, aoka andevona azy ny afo izay natokanao ho an'ny fahavalinao. Tompo, ianao no manome anay ny fiadanana, ary ianao no mahatomombana ny hoanay ny asanay rehetra. Ry Tompo Andriamanitra io, Tompo maro ianao no efa notomponay talohanao, nefa ny anaranao ihany no satrinay ho tsarona. Ny maty tsy ho velona intsony, ary ny matotoa tsy hitsangana koa, fa efa nirotsaka andringana azy ianao ka nolevoninao mba amin'ny fahatsiarovana azy. Tompo, nampitomboinao ny firenenay, ary zany no nazahoanao voninahitra. Eny, nampitomboinao ny firenenay ka nitarianao ahalala avokoa ny sistanay. Tompo, fony azo-pahoriana izahay dia nitady anao tokoa, ary ny antso vonjy taminao izahay rehefa voatery ny famaizanao. Toy ny vehivavy mety zaza iteraka ka miolanolana sy mitaraina mafy, dia toy izany izahay teo anatrehanao Tompo. Izay koa moa va dia tsy efa bevoka sy efa nety zaza iteraka, nefa tahaka ny zava-poana no naterakay. Tsy nahy nitondra ny fahafahana ho an'ny tanay izahay, tsy nahy nitondra ny mponina vaovao an'izao tontolo izao. Ho velona indray ireo maty ao amin'ny fireneko, ary hitsangana ny fatiny. Hifosy anao ho bifaliana ireo matory amin'ny vovoko ny tany, fa andefasan'ny Tompo antom-pahazavana ianao ka teraky ny tany indray ireo nodimandry. Dia nitodiko Petera ka hitany manaraka azy ireo, hitaka manaraka azy ireo ilay mpianatra tiany Jesosy. Ilay mpianatra izay nirona teo amin'ny tratran'i Jesosy tamin'ny fisakafoanana ka nanontany azy hoe: Tompo,
iza moa ilay efa nolotra anao? Rehefa nahita ilay mpianatra Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe ary izy io ry Tompo, mba inona no anjarany? Dia hoy Jesosy tamin'i Petera, raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany fa ianao avy hiaraka amiko. Noho izany teny izany dia niely tamin'ireo havana mpino fa hoe tsy ho faty io mpianatra io, kanefa i Jesosy tsy niteny tamin'ny Petera hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako haharitra mandra-piaviko izy, ahoanao izany? Io mpianatra io no vavolombelona manambara izany zavatra izany sy nanoratra azy, ary fantatray fa azo antoka ny fijoroan'io vavolombelona. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, koa raha izany no voasoratra tsirairay dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ombo ny boky voasoratra. Izany no tsy mahaketraka anay, fa na dia mialiavina aza ny olona ety ivelany dia miavao isan'andro kosa ny maha olona ao anaty, satria ny fahoriana maivana sy mandalo miatra aminay dia miasa manomana voninahitra lehibe miopampana sady maharitra mandrakizay. Raha tsy mibanjina ny hita izahay fa ny tsy hita, ny hita manko dia miserana ihany fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iomana amin'ny fandrenesana ny afatry ny tompontsika ry havako, aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira 5:7 andinin'ny 7 ry mpanota eno izao teny fiainana. Eno izao teny fiainana, fa fiainana ho anao teny fiainana. Kristy no nomena mba ho famonjena teny ny ray tsara toko teny fiainana, teny ny ray tsara toko teny fiainana. Petraka amin'ny fiangonana. Vavaka sy kariavana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay. Ndreto zay fiangonanao faly mideranao sy mankalazanao fa metrika an'izany ianao e. Satria Andriamanitra be fahasoavana ianao, mamindra fo aminay isan'andro ianao. Anaty krizy zahay nefa eo ambany fahasoavanao, ary manamarina an'izany zahay amin'izao marain'izao. Koa mankasitraka mpamonjy eo, misaotra ny amin'ny teny no maninao anay, teny fiainana, hoy ny soratra masina, hoy ny tononkira irainay teo. Fa taio zany mba ho tena fiainanay, taio zany mba ho tena nofo sy ranay mpamonjy eo, ary te ho fankalazana ny voninahitra ao ny fisianay ray malalo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny epistily 2 toko 4, epistily 2 an'ny Korintiana toko 4 no akantsika ny 4 amin'izao marain'izao ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Fa ny hita dia ho vetivety foana,
fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Amen. Misy fahamarinana volamena ry havana izay ampianarin'ny apôstôly Paoly antsika amin'izao andro anio izao. Misy lesona volamena eto hoe dia fitinina amin'ny hoe mianara mijery ny tsy hita maso. Mianara mijery ny tsy hita maso. Manazava ny antony izy a. Ny hita maso manko dia vetivety, mandalo, temporaire. Fa ny tsy hitan'ny masontsika no maharitra mandrakizay. Ary zao izy manko ry havana, raha tsy mizatra mijery ny tsy hita maso isika, fa hijery izatra hijery ny hita maso a, dia isika koa tsy haharitra mandrakizay. Ary zany ny tenenan'ny apôstôly Paoly hoe mianara mijery ny tsy hita maso. Mianara mijery ny tsy hita maso. Famarinana voalohany ry havana dia izao: fantaro fa misy ny zavatra tsy hita maso. Fantaro fa misy ny zavatra tsy hita maso. Rehefa mijery an'ity epistily faharoa ho an'ny Korintiana ity tsika ry havana, raha jerena any amin'ny toko 1:20 dia ohatra mitantara ny fiainan'ny apôstôly Paoly. Ohatra ny ozy izy le mpitoroteny anankiray izay hoe mamaky an'io Korintiana faharoa 1:20 ianao dia ohatra hoe diarin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly, diarin'ny fanompony, hitantarany ny zavatra hita maso dia fizahan-toetra, fahoriana hita maso, nefa nandalo. Zay aloha le lazaina hoe ny zavatra hita maso nge dia mandalo e. Fa ny aretany zany zavatra hita maso zany, satria misy zavatra tsy hitan'ny maso izay ninony sy nantenainy ary toy ny hitany dia le satro-boninahitra fahamarinana, le satro-boninahitra fiainana. Zavatra hita maso, fizahan-toetra, lazain'ny apôstôly Paoly. Dia ozy izy hoe indimy no ny kapohan'ny Jiosy, inefapolo latsaka iray. Ndray maka ozy izy intelo any kapohana tamin'ny hazo, ndray maka ny toram-bato, intelo vaky sambo ndray andro sy ndray alina no itoerako teo amin'ny lalina, nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompo-tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany inefitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho. Manatombo aho ozy izy Paoly amin'ny fisasarana, ny amin'ny tranomaizina, ny amin'ny kapoka. Fa zao tantaran'izany Paoly dia hoe zavatra mandalo zany, zavatra vetivety zany. Ary zany natonga azy hoe ny teny eto amin'ity toko 4 perikiopantsika teo, nisy fotoana izy voageja manodidina nefa tsy tery,
satria mieritreritra n'le satroboninahitra tsy tamaso ry havano. Nisy fotoana izy very hevitra nefa tsy namoy fo satria mahita an'le tompo tsy tamaso zay naniraka azy izy. Maro amintsika ry havana amin'izao fotoana zao no ny toejavatra iainantsika no tena hoe marina rahabaky teny any zany hoe voakeja manodidina zany teny aminao ny tompo tolotra io hibanjinanao ny zavatra tsy tamaso hoe misy amintsika zao tena hoe very hevitra noho zao antony zao na noho zao antony zao tena very hevitra to matsiary tapidalaka le fa amoy fo ianao raha tsy mianatra mibanjina ny zavatra tsy tamaso ry havanao. Itsika moa ato isotro fitiavana ampiarina ho tokantrano sy eo amin'ny ankonana foana ny tenin'Andriamanitra. Matsiaro any tantaran'ity mpianatra sekolelaty kely ity kizy 10 taona sa 12 taona avy nivavaka izy rehefa avy nianatra sekolelaty amin'ny fiangonany dehibe ohatran'izao de mandeha mody ao amin'ny trano bongo kely 20 metatra kare le trano 12 izy eo amin'izany 12 zany trano 20 metatra kare zany. De ao nany atondry io izy pastera tsy ataoko mahakivy zany pastera raha ny marina tsy 12 zay ny ao an-trano fa 13 zay ny ao amin'io trano io miaraka amin'i Jesosy. Ilay Jesosy zay tsy tamaso ry havanao menara mijery ny zavatra tsy tamaso hoe fa io fahorianao io ninona vaikany fahoriana mandalo io ozy ny tompo fa zao efa mijery ny fiainanao ianao ohatran'i Paoly de tokony nisy fahoriana nandalo avy eo eto amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana ozy izy ny tompo fahoriana miampy fahoriana le fiainana ry havana. Fa zao rehefa mijery tsika hoe ny zavatra hita maso de mandalo. Teo moa zany ny zavatra manana endrika fizahan-toetra fa misy zavatra ihany koa ry havana zay verina hoe pozitiva zany hita maso mandalo ihany koa zany ny zavatra rehita maso na ny ratsy na ny tsara de mandalo avokoa ry havanao mandalo avokoa. Samy mahafantatra olona tsika ry havana tamin'ny fahatanorany tanora tomady tanora bikana tanora salama mahita azy amin'izao fahanterany zao osa tratrany intelligente aloha tratrany fanadinoana izy kosa aloha efa mahazo taona ihany sady efa hita osy mandalo zany ry havanao mandalo io atsaratareha ikuizatsika menakavy io mandalo io tamin'ny fahatanorana ry havana nalaza be zany hoe Brigitte Bardot zany nalaza eran-tany zany tsisy lehilahy tsy adala tamin'izany mbola velona ny Brigitte Bardot asa nefa 90 taona latsaka kely mijery azy ianao ty ve le tsaratare kely iny orera be zao orera zao mandalo ny zavatra hita maso ry havanao mandalo. Io lazanao io laza mahafatifaty ianao io lazanao io mety nalaza vetivety ianao fa de atao nalaza ianao hatramin'ny farafofona ianao ry havanao rehefa tonga ao pasany ianao azoko antoka mihitsy fa tsy horenao zay tehaka na fatifaty ianao sy nenjehanao nandritry ny fahavelomanao teto amin'izao tany zao na ny zavatra tsara azy de mandalo
zavatra hita maso ka maharitra ry avanao. Fanafinaritra ny tenyle mpitoroteny anankiray momba an'io de zao: raha te hianatra ianao ozy izy hijery ny zavatra tsy hita maso de zao: ny zavatra rehetra eto tany a de raisy ho tandindona, raisy ho singa, raisy ho symbole ny zavatra any an-danitra. Zany hoe tsy jery an'le izy am'izao fotsiny anao hita maso hoe ampatsiaro anao ny any an-danitra. De hoy izy le mpanompon'Andriamanitra io: manomboka zao ianao, manomboka zao ianao. Rehefa mijery an'io abakabaka io, fo maraina ianao faly, hoay manga be le lanitra, de apio te angatao amin'ny tompo hoe apio teny wow, fa apio hijery ambonin'io abakabaka io lay lanitra zay tany be asambarana no manao olovako. Zay hoe symbole le zavatra ety an-tany. Rehefa mahita volamena ianao, rehefa mahita volamena ianao, raisy ho tandindona, raisy ho symbole, symbole nini? Le lalana volamena sy le kianja volamena any amin'le Jerosalema vaovao ry avanao. Ampanembona anao, ampaniry anao azany Jerosalema vaovao zany. Volamena anao io. Rehefa toroteny teto indray mandeha hoe misy lapa iandrasan'Andriamanitra atsika any an-danitra any, ary ninina tsara ny tranonao na lapa be toy inona sy ipetrahanao, ataovy ohatsainao hoe tranona koa io. Rehefa oarina am'le lapa miandry atsika any. Zay ny fahamarinana voalohany, fantaro e, fantaro fa misy ny zavatra tsy hita maso. Ary ny zavatra hita maso rehetra, zavatra hita maso rehetra de mielina sy mandalo avokoa. Fantaro fa misy ny zavatra hita maso, zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa de hoe mizara mijery ny zavatra tsy hita maso. Mizara mijery ny zavatra tsy hita maso. Mizatra ahoana aloha? Mizatra amin'ny saina. Mizatra amin'ny saina ry avanao. Ampiasao io sainao. Isainana zany hoe fandraisana teo moa zany hoe satro-boninahitra ny fiainana, satro-boninahitra fahamarinana. Tsy hita maso nke zany, tsy hita maso zany. So de rehefa eto ianao, rehefa anaty vatapaty eto vao mieritreritra hoe anaty tolorana zany satro-boninahitra fiainana tsy ny sainanao zany. Zay le izy avana. Zaro ny sainao. Isainana zany atao hoe fahamarinana zany. Tsy hita maso nke zany fahamarinana zany. Tsy hita maso nke zany hoe fihavanana amin'Andriamanitra zany. Tsy hita maso nke zany hoe fanamarinana antsika zany. Fa saino zany. Zany ny zavatra tsy hita maso. Ampiasao io sainao io. Isainana zany zavatra mandrakizay zany. Fa tsy hitan'ny maso. Hoy isika mizara mijery ny zavatra tsy hita maso a, zaro ny saina. Zaro ihany koa ry havana, zaro ihany koa ny fonao. Zaro koa ny fonao hijery ny tsy hita maso. Ary fikitra, ary raiki-pity amin'ny zavatra tsy hita maso. Zaro ho amin'izany a ny fonao ry havanao. Tanao ny tantara ny Abrahama sy
Lota neveuny samy mipetraka atao mamire izy a de samy mitompo ny ondry ny osiny de hoe tena tsy possible tsony ty fa alohantsika mizara de na de hoe ray aman-dreniny Lota azy dadatoan'ny Lota azy Abrahama de Abrahama ny teny tamin'ny Lota hoe fidio zay toerana tianao alaina ary kapably Abrahama manao an'izany ry havana satria ny fony Abrahama de efa misaina sy ny raiky pity tam'le tanàna tsy natao tanana ary tsy tamaso fa ny fony Lota de mbola eto amin'ny fitiavana n'izao tontolo zao ary lôzika be Lota raha ny safidy an'le tany lemaka Jordana iny sady azo tondrahana rano tsara normal be satria te ampitombo ny arenany izy zay no hitany maso ary le fony mbola eto amin'izao tontolo zao fony mbola eto amin'ny arenany ary tsy nahoany Lota inona ry havana zany hoe no le fisafidianan'le tany lemaka Jordana iny dia voatery hipetraka atao a Sodoma izy tsy problema zany soratra masina efa teny tsy nahazo aina ny fanahany no ny ara-tsy toetra ny olona atao Sodoma fa tsy ahoan'ny Lota iny zany zay le fonitsika hoe mila mizatra mijery ny zavatra tsy hita maso ary miraiky pity rehefa elany andiniana zany amin'izany zavatra tsy hita maso zany ry havana ary jereo tsara le toetra n'le olona manana fo variana amin'ny zavatra ity an-tany misy anjely ny rahan'Andriamanitra ampandrian'ny Lota hoe ho aringa ny Sodoma de napetrany Lota reo anjely reo de reny tao an-tanàna zany de tonga tao amin'ny Lota le ray tanàna taminy saika hoe amono ale vahiny Lota inona nataony Lota asa moa zay lozika an'izany azakasianareo reo ozy izy fa reo ny zanako vavy anarany fo am'izay tianareo anaovana azy taterina moa ry havana de tsy naninona moa fa narovan'le anjely any zanako Lota fa tateriny Lota nandry niaraka tam'ireo zanany vavy reo nandry niaraka tao amin'ny zanany vavy reo tandre am'le fo zaro le fo amin'ny zavatra tsy hita maso Lota ry havana vadiny Lota mantsy azafady efa niraran'ny anjely aza mierika aza mitodika zay manko le hoe misy le masona le fo tsy tokony hijery zavatra sasany vadiny Lota ry havana vadiny Lota mitodika ohatran'izao de lasa vongatsira amin'ny teny frantsay izy hoe pétrifié maro ry havana ny olona mihaino eto zao manana fo pétrifié satria tahaka ny Lota mbola fo makamamy an'izao tontolo zao tahaka ny vadiny Lota mijery zavatra efa andraran'ny tenin'Andriamanitra mizary mijery ny zavatra tsy hita maso mizaro ny sainao zaro ny fonao zonke fotsika olombelona ry havana fotsika olombelona de zao fontsika tsy mijery afa-tsy ny zavatra zay akaiky atsika zavatra zay hitatsika maso ary reo zavatra hitatsika isan'andro reo ry havana ny hoe manandanja i masontsika
zay nge masarotra n'ity zavatra ity reo zavatra hitany masontsika ireo ro ihany ny manan-danja fa zany lanitra zany bof. Tery-am-piandohana riavana ny teny mosika hoe mielina avokoa ny zavatra rehetra. De mety misy olona zao hoe tomieny hoe mihaino an'izany de manao tsy hitany pastera ny compte en banque fa tena mihamatevina tsy hitany pastera zany. Mampalahelo ianao riavana. Fa maninona ianao mampalahelo? Ny olona miteny izany hoe mihamatevina ny compte en banque, ny andro tokony ny androny de mijery ny relevé de compte zay eo ary isan'andro de hoe inona indray ohatrinona indray. Ary zany fijerenao ale compte en banque nao zay mihamatevina zany manambara aminao riavanao fa manajambanao. Ary mampalahelo be anao manajambanao amin'ny zavatra tsy hita maso. Zaro ny masontsika, zaro ny saintsika, zaro ny fontsika hijery ny zavatra tsy hita maso any ambony. Ary ny afantaranao hoe efa manompoka mijery ny zavatra tsy hita maso ianao. Misy fiantraikany hita maso zany ao amin'ny fiainanao riavana, ao amin'ny fiainanao. Voalohany indrindra hoe asehonao zany amin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra. Asehonao zany amin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra. Ary efa jerena amin'ny Baiboly riavana, ny kronolojia amin'ny Baiboly, Genesis 4:12, fahafoizana ho an'Andriamanitra misongadina eo de ny fahafoizany Abrahama ho an'ny Melkisedeka. Fahafoizany Abrahama zay klasin'ny soratra masina hoe ray ny mpino nafoy 70 ho an'ny Melkisedeka zay tandindon'i Jesosy riavanao. Tsisy resaka lalana jios zany, tsisy resaka fomba ny testamenta taloha zany, mbola tsy nisy lalana tonga atao amin'ny Genesis 4:12 zany. Fa zany ny olona hoe mianatra mijery ny zavatra tsy hita maso de manao tahaka andry Abrahama. Mafoy fahafolony arenany. Ny zavatra faharoa riavana anehoanao koa hoe efa tena mizatra mijery ny zavatra tsy hita maso ianao de ny fomba fitaizanao ny zanakao. Ny fomba fitaizanao ny zanakao. Zay riavana tsy mba nitaizaina tamin'izany hoe mijery ny zavatra tsy hita maso. Tsy nampianarina zany ray aman-dreninay ary zay tsy nampianarina an'izany. Fa isika tenenina hoe ampianaro hoe ary zaro amin'ny fijerena ny zavatra tsy hita maso. Zanakitsika riavanao. Ozy izy le mpitoroteny anankiray zay, raha oharina amin'ny boky ny fiainantsika olombelona, le fiaina ety an-tany, le 70, le 80, le 100 ho an'ny sasany, karazana préface. Fa ny tena votoatim-boky le aorinan'ny préface. Sika ray aman-dreny mitaiza ny zanakitsika anome lanja an'le préface ny boky ny fiainany riavanao. Ary maty antoka isika riavanao. Fa io diplôme io fahaizana io asa io mandaly io tsy maharitra mandrakizay io Ary na ivelona eto 100 taona ianao azy, na ivelona eto 100 taona azy ianao riavanao, sany 100 taona zany de toy ny indray mpimaso eo anatrehany mandrakizay. Hitantsika tao zany fa marinana anankiroa hoe fantaro fa misy ny zavatra tsy hita maso.
hitantsika tokoa ny hoe mizara mijery ny zavatra tsy hita maso. Famarinana farandriavana eto mpamaranana ho an'ny olona lazaina tany am-pendohana hoe mianara mijery ny zavatra tsy hita maso. Famarinana fahatelo farany dia hoe miverena mamaky baiboly, miverena manokatra baiboly. Rehefa jerenao nge ravana ny baiboly, rehefa jerenao ny testamenta vaovao indrindra testamenta vaovao dia miompana am' Jesosy Kristy. Tonga Jesosy Kristy ampiseho ho hita maso ny tsy hita maso, dia ilay Andriamanitra tsy hita maso zany. Zany nahatongavany Jesosy ry havana, zany nahatongavany Jesosy. Ary matoa ianao ry havana, tsy misy ny fisian'ny zavatra tsy hita maso na tsy mahita ny zavatra tsy hita maso tsy manokatra baiboly ianao. Zay ny tenin'ny tompo anao aminao am'izao an'io zao. Tonga Jesosy aneo fanjakany, tena misy zany fanjakany zany, tena misy lapa ary fitoerana no maniny ho ahy sy anao zay mino fa na tsy hitany maso koa azy zany am'izao 26 avril 2020 zao. Dia tena misy zany ary ho maniny ho ahy zany. Ary zany ingery havanao no mission an'ny fiangonana voalohany, mitaonany olona ao am' Jesosy ary mitaonany olona mamaky baiboly. Fandraindray ny fiangonana varena mampianatra zao zavatra rehetra zao, mba ho hita hoe fiangonana maharaka fivoarana zao tontolo zao. Varena mampianatra zavatra be dehibe fiangonana, afatsy zay hanampy any olona hoe zay zavatra tokana hanampy any olona izy hijery ny zavatra tsy hita maso. Tsy fiangonana ianao ry havanao, tsy fiangonana ianao. Ary rehefa tsy manampy ny olona ianao hibanjina ny tsy hita maso, tsy izao tontolo zao hoe no isolotoerana anao ka hanampy ny olona hijery ny zavatra tsy hita maso. Kristy ry havanao, Kristy tonga ampiseho antsika ny zavatra tsy hita maso dia Andriamanitra sy ny fanjakany. Kristy tonga ampiseho amintsika malagasy fa misy zavatra ao ambadiky ny fasany. Ary tsy io ody fahafatesana isan-karazany heverinao fa ody fahafatesana io no verinao malagasy fa hanafitra anao. Fa tonga Kristy hanazava mihitsy hoe misy zavatra tsy hita maso ao ambadiky ny fasany, dia ny lanitra sy ny cielo ry havanao. Miverena manokatra baiboly, miverena manokatra baiboly. Ary araotra zao confinement zao, amakina baiboly no tamin'ny fiandohan'ny taona hoe mbola milamina ny fiainam-pirenena, ny fiainana tetỳ an-tany. Miverena mamaky baiboly. Ary faharoa, mibeba eo am-pamakina baiboly, mibeba eo am-pamakina baiboly. Ekeo ampanetreniteny zay ota atoron'ny tompo anao isaky ny manokatra baiboly ianao. Ekeo zay ota atoron'ny tompo anao isaky ny manokatra baiboly ianao. Zao manko ry havana, ny ota tsy bebanao, ny ota tsy bebanao. Ary Isaia miteny izany, dia toy ny raona, toy ny zavona manakona ny masonao tsy ahita ny zavatra tsy hita maso. Ny ota tsy bebanao dia toy ny raona, toy ny zavona
manamaisina amin'ny masontsika ka tsy ahitantsika zany zavatra tsy hita maso zany. Tiana zavatra mitranga? Ya, tsy mibebaka zany a, misy rahona eo zany a, de rehefa elany ela le natiran'ny olombelona tsy taitra tsony am'zany. Tsy taitra tsony izy am'zany. Moina zavatra mitranga, moina zavatra mitranga. Zao tontolo zao miantso azy, mibitsika aminy isan'andro za jereny, za zao tontolo zao jereny, programako jereny, fahafinaretana mekônômy jereny, fahafatsarany monument eto amiko tsy jereny, sy ny karazana ozy izy zao tontolo zao za jereny. De zao tontolo zao koa no mbola miteny aminao hoe ianao jereny, tena anao jereny. Zany ke mahatonga anao no selfie maray tserivo io enao tena anao jerenao, tena anao no miinteresenao eto am'izao tontolo zao. Fa tako ny rahona le zavatra tsy hitany maso ry havanao. Mibeba mandrakariva. Mibeba eo mpamakina baiboly ary farany angatao ny fahiratan-tsaina ny fanamasina. Angatao ny fahiratan-tsaina ny fanamasina. Iasa ao am-ponao, iasa ao an-tsainao ry havanao. Mandrakizay efa napetraka Andriamanitra ao am-ponao raha namorona anao izy. Ary le olona ao anatitsika ao de tena hoe maniry fatratra an'izany mandrakizay zany. De le mandrakizay tsy hitany maso rehefa maniry fatratra izy. Ary zany angeny tsy mampety ny fiainanao satria tsy mazava ohatr' zany ao an-tsainao hoe ny olona anatinao manirana zany mandrakizay zany. Fa tsy hitany maso le izy te verevitra ianao. Sika olombelona raha hoe hoarina amin'ny trondro de zao, zany trondro zany de hoe tokony hivelona any anaty rano. Nefa satria hoe tsy mezaka ny banjina ny zavatra tsy hita maso sika de zay le rano de ohatran'ny trondro petraka ety an-tanety na amin'ny tany amin'ny rano marivo ry havanao. De maina ny fiainantsika, pokaty ny fiainantsika, maty fanahy mbola velona isika. Teny aminao ny tombo amin'izao marain'izao hoe menara amin'izay mijery ny zavatra tsy hita maso, miverena ao amin'ny tomponao, ao aminao ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Iombona amin'ny vavaka sika. Misaotra indrindra Tompo Andriamanitra io. Fa Andriamanitra miteny aminay ianao, miresaka aminay ianao ary manambara ny sitraponao mba ahafahanay manova ny fiainanay noho ny amin'ny herin'ny fanaino masina. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao, ahafahanay misaina ny amin'ny hoavinay, fa ianao dia mampianatra anay mba hamantatra ny zavatra tsy hita maso
fa misy izany. Nampafantarinao anay fa ny zavatra hitany masonay rehetra dia mandalo. Ny fijaliana ny fahoriana dia mandalo izany ka tsy tokony hamoy fo izay. Misy aminay nefa Tompo rehefa miatrika fiainana, mahita ny zava-misy dia kivy sy ketraka satria tsy mahay mibanjana ny tsy hita maso izay fanomaninao an'izay matahotra ny anaranao. Ary sandrindra no anatonana ianao amin'izao vavaka izao. Mangataka famelana aminao izay Tompo, mba ho diovinao ho sasanao, hahay hijery, hahay hamantatra ny zavatra tsy hitany maso, dia izay fanomanin'i Jesosy anay ao ambadiky ny fasana. Nampianarinao izay ry Tompo Andriamanitra io, fa ireo laza sy voninahitra, vola mankarena hitany masonay dia mandalo avokoa izany. Kanefa indraindray izay manome lanja ireny mihoatra noho ny zavatra izay fanomaninao anay, ka tsy mahita ny ao ambadiky ny fahafatesana izay, fa manome lanja loatra Tompo ny fiainana mandalo. Mifona aminao izay raha io, diovy izay sasao izay amin'ny rany Jesosy Tompo. Ianao koa no mampianatra anay mba ho zatrany amin'ny fijerenany zavatra tsy hitany maso, ka mba hisaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Raiki-pity amin'ny zavatra hitany masonay izay Tompo. Raiki-pity amin'ny vola izay, amin'ny sakafo izay fantatray fa ho foana sy ho levona ihany ireny. Aokarizay manomboka izao noho ny amin'ny fahavonona izay omenao anay Tompo, mba hiverina hisaina indray ny amin'ny zavatra izay fanomaninao anay, ka tsy ho variana ny amin'ny zavatra mandalo izay, fa hibanjana kosa ilay fiainana mandrakizay izay fanomaninao ho an'ny mpanomponao. Betsaka ny zavatra manajambana masonay ty amin'izao tontolo izao, ka tsy mahafoy izay ho anao, ho an'ny asanao, ka hihitra izay, ty teny izay, meloka izay Tompo, avelao ny fahotanay. Eo amin'ny fitezanan'ny taranaka faramandimby, dia tsy manome lanja ny fiainana ao aminao izay, fa mampazatra izy ireo mijery ny fiainany ety an-tany ihany. Koa avelao ny fahotanay fa diso teo anatrehanao izay. Rehefa misaina ihany koa izay Tompo ny amin'ny fiatrenan'ny fiainanay, indrindra amin'izao vanim-potoana ny fiboana izao, dia fantatray fa tsy nanome lanjanao tamin'ny fifandraisana taminao izay, tsy nazotona mamaky Baiboly izay. Ankehitriny dia mahatsiaro teny homeloka eo anatrehanao izay. Mamindra-fo aminay, ry Andriamanitra Tomponay io, fa vonina izay ny anome lanja ny famakiana amin'ny Baiboly, vonina izay hiova fiainana, fa manaiky ny hotanay izay. Aza velana ho variana mijery izao tontolo izao izay, aza velana ho variana mijery ny tenanay izay, fa mangataka aminao izay ry fanay masino, ampianaro izay, tario izay, mba hanay hahaiky ny zavatra ataonay mifanohatra amin'ny sitraponao. Izany indrindra no hanondreanay ny lohanay ankehitriny. Mangataka aminao izay, sasao amin'ny rano soa sarobidy izay ry Jesosy Tompo, ho afa-keloka hadio mangatsakatsaka indray. Fantatray fa Andriamanitra mamindra fony, Andriamanitra izay vavahanay. Koraisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana tanteraka ny famelan-keloka izay atolotrao ho an'ny mpanotany bebaka. Misaotra raha io, dia irainay mandrakizay ny anaranao. Amin'izao fanim-potoana izay natokany fiangonana hitondranam-bavaka ny toeram-pamonjena zaza zao Tompo, dia mitondram-bavaka zany sy atrasa izany izay, fa asa lehibe ny tanterahana izy ireo. Ko matoky izay fa ny mpitantana sy ny mpandrindra rehetra ao amin'izany sy atrasa izany dia omeno ny tolotsaina, omeno ny taridalana avy aminao, ary omenao izay ampy ahafahana maneho ny fitiavanao amin'ny fahafoizany amin'ny fanampiana ireny kamboty, ireny tsy manan-kialofana, ireny tsy manam-piay ireny Tompo. Mba ny fahasoavanao tanteraka ihany koa no ametrahanay ireo
rehetra izay ao anatin'ny fakambotiana amin'izao ora izao. Andriamanitra fitiavana ianao, omeo azy ireo Tompo ny fitiavanao, le fitiavana mihoatra lavitra noho ny zavatra hitan'ny masonay. Satria fitiavana mitondra ho amin'ny fiadanana. Jerevo ireo mahantra tsy manan-kialofana ary Jesosy Tompo. Omeo azy ny sahaza ho azy ary aoka ny anaranao ny itokiny mba hitodika aminao izy ireo. Mivavaka aminao izay ho an'ny ankonana tsiraray avy izay miara-miombombavaka ankehitriny. Jereo ny ankonana izay matoky anao ry Jesosy Tompo. Omeo azy ny fivelomana ampy, ambininao ny fitadiavam-bola, ambininao ny fitezana indrindra, mba ho fitezana mifanaraka amin'ny sitraponao, ho fitezana Tompo, mamelanja le tsy hitan'ny maso izay fanomaninao anay. Mivavaka ihany koa izay ho anay tsiraray avy izao, mba anana ny fahafoizana izay, ka anampy ny madinika, anampy ireo sahirana, fa tsoka hihitra ho tamana amin'ny zavatra izay anananay. Fa izany no marika fa mahatoky anao izay rehefa mahafoy ho an'ny hafa. Ka sio ny fonony tsiraray avy ary Tompo, mba halala tanana manomboka izao ankehitriny izao, anampy ireo sahirana, anampy ireo mahantra noho ny amin'ny fitiavanao. Fa mitondra-bavaka manokana trany ihany koa izay ho an'ny firenena malagasy, izay efa firenena natolotra eo am-pelantananao ry Jesosy Kristy Tomponay. Ambino sy arovinao amin'ny ratsy rehetra izao firenena malalanay izao. Jerevonao ny mpitondranay ry Jesosy Tompo. Omeo azy ireo ny tolotsaina avy amin'ny fitarianao fanahy masina, mba anatanteraka ny sitraponao izy ireo, hitodika aminao le Andriamanitra fitiavana. Fa irina indrindra, mba tsisy ho tanteraka eto amin'izao firenena izao, afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Amin'izao fianaky ny valana retina izao, dia matoky ny fiarovanao ho an'ny ankonana tsiraray avy izay Tompo. Fa ianao no manome anay ny fiarovana. Isaoranay ianao ny amin'ny fiezahana rehetra, ny amin'ny fifehezana ny valana retina coronavirus. Izay fantatray fa ianao irery ihany anefa no maro anay amin'izany aretina izany. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny fiangonana, dia ny fiangonanao ry Jesosy Kristy Tompo eto Madagasikara. Eo ambany fahasoavanao ny fijoroana ho vavolombelona, fa velony ianao ary miasa ho anay ianao. Eto ny ambavaka aminao manokana ny filohan'ny FJKM, Irako Andriamahazo Mpitandrina. Toany izy amin'ny asa lehibe izay efa nampiandreketinao azy, mba ny fahasoavanao sy ny fitarianao fanamasina tanteraka, ny fanapa-kevitra sy ny fikasana rehetra, amonjena ny fanan'olona maro ary hitaona ny olona ho ao amin'ny fanjakanao. Ambininao izy omenao ny fahasalamana, ny hery sy ny tanjaka feno, mba alavorary ny asa izay efa niantsonao azy. Fa mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpanomponao rehetra, dia mpitandrina rehetra Tompo eo anivon'ny sany FJKM. Ao anatin'izany ny mpitandrina izay eto amin'ny fitandremana misy anay, dia mpitandrina raha maha olo-miaso sy lofo izany, izy mianakavy ireo. Matoky izay fa ianao Tompo ny manohana, mame azy ny zara tandrify ary mampahery azy, an'olon-tsaina azy amin'ny fitondrana ny ondronao, hibanjana ny mandrakizay ao aminao. Izany sy rehetra mahasoa anay ka tsy voatoy ny vavanay, dia fantatray fa efa tolotra ao anay sady izany ry Tompo ty anay io. Fa ho mariky ny fiombonanay dia farananay ny vavakay amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, tony ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny ny anana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namenana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sotra an'Andriamanitra isika riavana amin'ny azahoantsika mamarana zao fampompivavahana izao a amin'ny firan'ny FFPM ny hira fa 1:741 ny andiny voalohany sy faharoa Jehova Tompo taio, ary ny andiny fahefatra aorin'ny afatra sy ny tsodrano
tsangasika manao zany hery zany avana. Jehovah Tumpo tayo siya tsara ni kaninan kaini namanay utini tenina tiambahasazaraw inusinan. Uvay ni fumanay, ufuni taninay, ni sampingin. Umefumarina, izarehetriza, katimbahiniantraw, ninusinan. Zao no afatra ho anareo mpiandraikitra Topaz sy Zazakamboty tezaina fa afatra ho antsika fiangonana riavanao. Tezao hoe reo kamboty kelin Jesosy reo farany tena marina tsy kamboty izy fa manana ray pia izy any an-danitra, de ray tena tia azy, ray mandrakizay na de tsy hitany maso aza ry avanao. Tezao reo kamboty kely reo ahafantatra fa araka ny lazain'ny soratra masina de manana anjely izy reo miampina azy avy any an-danitra na tsy hitany maso azy. Aoka isika rehetra hianatra hijery sy hino ny tsy hita maso. Tanteraka aminareo any nitsotra antononina amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Izay pitondranay tayo tiana Jehovah umesay marina anao ni sitraka kampanumpolana inusina. Mipetraka amin'ny fiangonana favaka manginy sika ry avanao, mbola angatao amin'ny tompo ny ampianarany anao ny jery ny zavatra tsy hita maso e. Ho an'ilay Andriamanitra velona mandrakizay nefa tsy hitany masonay fa nambarany Jesosy Kristy taminay ho hita maso 3 arivo taona lasany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.